Ny fetin'ny lohataona dia fety fankalazana ny iantoan'ny taona vaovao ao anatin'ny calendrier nentim-paharazana sinoa. Io ihany koa no fety nentim-paharazana ny lehibe sy manetiketika indrindra Aosina. Amin'izao ankatoky ny fetin'ny lohataona izao dia hita ny arabe sy ny lalan-kely ao an-tanàna izay feno rivo iainana ho an'ny fetin'ny lohataona. Feno fanilo mena ataon'ny olona eny an-dalambe koa. Noho ny mila mividy entam-barotra amin'ny taom-baovao ny olona rehetra dia beasa ny mpivarotra atao eny amoron-dalana. Miandrandra ny fahatongavan'ny fetin'ny lohataona ny olona. Na ny fiombonanay aza dia voaravaka jiro miloko tsara tarehy. Mandritra io fotoana io, ny Sinoa dia manome voninahitra ho sotokony taom-baovao. Mametaka ireo andininy Denisoa. Hetsika lehibe ho an'ny olona amin'ny toerana maro mandritra ny fetin'ny lohataona ny fanaovana sy mifihinana tampling. Izaho dia olona vaovao tamin'ny fanaovana tampling. Saiky ny bebeko no nanao azy aingana sy tsara be. Ny fandefasana afomanga mandritra ny fetin'ny lohataona dia mitondra ny heviny nentim-paharazana hoe mandroaka fanahy ratsy sy mitondra vintana tsara ary maneho fiararin-tsoa ny fahasalamana. Ny feony mahafinaritra sy ny famirapiratany dia mampitombo ny rivotry ny fety mahafaly ary maneho ny fanirian'ny olona ny taom-baovao. Mandritra ny fetin'ny lohataona dia misy hetsika isan-karazany atao manera ny firenena ho fankalazana ny taona vaovao ary ho fangatahana mba-hanana androm-piaina lava sy harena ny olona ary ho sambatra ny fianakaviana. Ty fetin'ity dia mamintina tanteraka ny fitsipy-pitondratena, ny fahatsapana ara-pinoana ary ny fieritreretana momba ny fiaina ao anatin'ny Sinoa. Izay mifono hevitra ara-tantara sy ara-pomba lalina. Eo amin'ny lafiny ara-pitondratena sy ara-pinoana angoatra ny fanatitra atao ho an'ny razana sy ireo andriamanitra mba ho iarovana ny fianakaviana. Ny fetin'ny lohataona dia maneho ihany koa ny fanomezana ny Sinoa lanja ny firaisan-kina, ny filaminana ary ny fihavanana ao anatin'ny fianakaviana.
Raha ny lafiny ara-piaina sy ara-potoana izay no resaina dia sady misaraka amin'ny taona mifarana sy miaraba ny taona vaovao amin'ny fandroahana ny fanahy ratsy nisy no sady maneho ny fanantenana mba ho tsara kokoa ny ho avy. Maro ihany koa ireo firenena manodidina any Sina no voasariky ny kolotsaina Sinoa ka mangalaza ny fetin'ny lohataona.